manolotra ny arahaba tompoko. Misy fampitandremana miloko mavo ny amin'ny fisian'ny alondrano vaventy amin'ny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara manomboka eo Amorombe ka hatrany Vangaindrano. Ho an'ny mpiandrika indrindra moa ireo izay mampiasa lakana madinika dia aleo tsy mivoaka ny ranomasina mihitsy aloha hatramin'ny alahady ho avy izao satria anonjabena ahery ny ranomasina. Mety ananika 3 ka hatramin'ny 3 metatra sasany mihitsy moa izay ahavo ny alondrano izay. Andrivotra ihany koa moa etsakilan'izany. Raha hoatsakany sandavany ihany koa ny toromarika omeny manam-pahefana eny fotony mba hisoroana ny loza mety hisy eo. Raha iverenantsika ny toetry ny andro ankapobeny ety an-tanety dia miha-mahazo vahana indray aloha ny tsiko ny varatra azy. Vokatr'izany miandrandra orana malefaka ny morontsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo. Somary malomalonkendrika ny toetry ny andro, mety arahana herikerika manify mihitsy aza indraindray ho an'ny ilany atsinanany ny afovoantany miazo an'ny alaotra mangoro. Ny maripana ihany koa dia ahitana fidinany ato anatin'ny 3 andro ho avy. Raha fehezina dia saika hiverina iaina ao anatin'ny volonandro ririnina tanteraka indray isika ato anatin'ny 3 andro manaraka. Andao jerena amin'ny antsipliany ary ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Azo orana malefaka ny morontsiraka atsinanan'ny nosy maka endrika tandrifondrahona kosa izay oran'izay any amin'ny manodidina ny taolanaro. Andrahona mety arahana herikerika manify any amin'ny Moarilambo, Ifanadiana, Vondrozo, Midongy ary ny ilany atsinanany ny fatry Matsiatrambony. Ny ilany atsinanany ny fatry ny afovoantany miazo ny alaotra mangoro, ny ilany atsinanany Sofia ary mipaka hatrany Sava dia andrahona na andrahona mitsitokotoko mety Sava ihany rehefa misandratr'andro. Mifaritra sisa rehetra omaina ny andro amin'ny ankapobeny fa mety ololovan-drahona ny voamaraina any amin'ny fatra atsimony Madagasikara. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia mitohy hatrany ny orana somary miatoato amin'ny morontsiraka atsinanana iray manontolo, ny ilany atsinanany fatry ny afovoantany, alaotra mangoro, ny ilany atsinanany Sofia ary Sava dia andrahona na andrahona mitsitokotoko mety hisy ihany ny herijika hisina herikerika manify indrindra ny takariva. Mifaritra sisa rehetra omaina ny andro amin'ny ankapobeny fa mety hiverina andrahona, mety arahana tandrifon-drahona any amin'ny tendrony atsimony Madagasikara. Raha ny vinan'ny maripana indray 7 ka hatramin'ny 13 degré ny maripana ambany-drindra ho an'ny afovoantany ary 9 ka hatramin'ny 13 degré kosa ny maripana ambony indrindra. Tafiakatra 13 degré ny maripana ambony indrindra any Morondava, Maheva-Tanàna, Mahajanga ary ny fatry Melaky. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alahady kosa indray ary dia miha-mahazo vahana ny tsiko ny varatra azy. Vokatr'izay mitoetra hatrany ny orana somary miatoato amin'ny morontsiraka atsinanana iray manontolo, ny ilany atsinanany ny afovoantany, alaotra mangoro, ny ilany atsinanany ny fatry Sofia dia mandrahona na anjombona mety arahana herikerika manify na orana malefaka mihitsy aza indraindray. Mifaritra sisa rehetra omaina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinan'ny maripana dia eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany ary 13 degré kosa any Morondava, amin'ny fatry Melaky, Boeny, Betsiboka ary ny fatry Sofia. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alatsinainy kosa indray ara dia saika miamaina aloha amin'ny ankapobeny fa na izany na tsy izany mitoetra eo ihany ny orana malefaka aty amin'ny faritra Nalanjorofo atsinanana Vatovavy-Fitovonana maka endrika tandrifon-drahona kosa izay oran'izay ho an'ny atsimo atsinanana mpaka hatrany Taolanaro. Ny ilany atsinanan'ny afovoantany sy alaotra mangoro dia andrahona na andrahona mitsitokotoko mety hisy ihany ny herijika hisina herikerika manify eny antsefatsefany eny. Mifaritra sisa rehetra omaina ny andro amin'ny ankapobeny fa mety ololovan-drahona indrindra ny takariva any amin'ny morontsiraka ny fatry Melaky. Raha ny vinan'ny maripana amin'ny alatsinainy dia eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 19 ka hatramin'ny 20 degré ho an'ny morontsiraka atsinanana ary 15 ka hatramin'ny 20 degré any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Araka nefa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro menanao indray ny tahan'ny fahaloton'ny rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha hitantsika amin'ny kisary izao dia nahitana fiakarany amin'ny ankapobeny ny tahan'ny fahaloton'ny rivotra nandritra ity herinandro ity. Saika tafiakatra ambonin'ny fiatran'ny OMS avokoa ny refy rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy nefa ny jerena
ireny dia vinavinaina, hiverina hidina, hijanona ao amin'ny antonony amin'ny ankapobeny ny tamin'ny falitondrivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray raha ny vinany tetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay avy etỳ Meteo Madagasikara dia mirary farany herinandro finaritra ho anao. Veloma tompoko.